Fitiavana malala ao amin'ny tompo ampitomboina aminareo ane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio no Alahady ny Sampana DORKASY manerana sahany FJKM ary dia fotoana miavaka ihany koa izany ho an'ny DORKASY eto amin'ny FJKM Ankadikely lafy satria efa hatramin'ny herintaona no nikasana ity fotoana ity fa anio izany no tanteraka dia ny 150 taona ny Sampana DORKASY izay saorana an'Andriamanitra fa afaka miara-mivavaka isika ary manome voninahitra azy. Koa anio ary havana ny Hafatra izay ampitaina ho an'ny Sampana DORKASY ary ho antsika rehetra dia araka izay hitantsika ao amin'ny epistily ao amin'ny Efesiana 5 andininy voalohany sy ny 2 koa satria tsy dia lava loatra izany teny izany dia andeha isika rehetra mihitsy no hamerina iaraha-maka izany teny izany Efesiana 5 ny andininy voalohany sy ny 2 dia vakitsika rehetra amin'ny redony izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana hamonjy antsika. Amen. Ny dika teny iombonana eto Madagasikara ry havana raha io andininy voalohany io no vakiana dia izao no ilazany azy hoe koa manahafa an'Andriamanitra ianareo satria zanaka lalaina. Teny mibaiko izany ary izay no raisintsika amin'ny fizarana voalohany dia ny hoe manahafa an'Andriamanitra, manahafa an'Andriamanitra. Paoly apôstôly ry havana no manoratra eto ho an'ny Efesiana mampianatra ny fitondrantena mahamendrika. Inona ny fitondrantena mahamendrika ny kristianina fa tsy hoe isalorana fotsiny izany anarana izany fanehoana fa tsy mitovy mihitsy amin'ny toetra taloha ny fiainan'ny mpino rehefa olom-baovao izy, rehefa nateraka indray izy. Ary izany ry havana efa lazaina eo amin'ny 4 eo andininy 2 mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny filany fitaka. Dikan'izany dia hoe efa olom-baovao ianareo izao, inona ny toetra takiana amintsika? Manahafa an'Andriamanitra. Efa lasa zanak'Andriamanitra eto izany ny olona ka miova tsy toy ny mahazatra taloha intsony. Ahoana moa izany hoe manahaka an'Andriamanitra izany tahaka ny zanaka lalaina? Andao isitsika resaka kely ry havana hoe zanaka lalaina io. Inona moa ny atao hoe zanaka lalaina? Inona ny foto-teny eo amin'izany? Lala, tiana. Izany hoe tena zanaka tiana indrindra. Ny ray aman-dreny ry havana manoloana zanaka tiana indrindra dia manana fifamatorana akaiky, tonga mifakahazo am-po, lasa fakatahaka toetra ary mandrakariva dia tena misy itovizana amin'ny lafiny maro ny zanaka amin'ny rainy izay niteraka azy. Eo ny endrika ivelany fa eo ny endrika fomba mampanaony. Ilay zanaka dia lasa manao ny sitrapony rainy satria tena mifankatia mifakahazo am-po tanteraka izy mianaka. Fanahafana an'Andriamanitra. Ahoana moa izany? Izany fanahafana an'Andriamanitra izany ry havana fitovizana, tsy hoe kopikole loatra ny tianao tenenina eto hoe tena mitovy be ny tarehan'Andriamanitra sy ny tarehantsika tahaka ny malaza rehefa misy ny fotoanany kopikole. Tsy resaka photo loatra fa imazy manana toe-po, toe-tsaina miavaka. Ary raha ny andininy 4 dia efa nolazainy tao ry havana izany toetra an'Andriamanitra izany, izany fitondrantena tsara
tokony hananana zany ny tatarain'ny Paoly tao ary rehefa mamarana izy eo amin'ny toko 4 dia ny hoe ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ifampiatra ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo amin'ny Kristy. Zany ny toetran'Andriamanitra feno alemem-panahy ary hatramin'ny voalohany Andriamanitra ry havana dia zao efa planiny hatramin'ny voalohany hitovizany amintsika akatsika endrika azy dia ahoana ozy Andriamanitra andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika. Genesis 1:5 avolenta loatra zany fanapahan-kevitr'Andriamanitra zany nakany saina avy tamin'ireo filan-kevitra manokany mponiny lanitra dia ny ray zanaka fanahy masina andaotsika amorona olona tahaka ny endritsika fa inona ry havana ny zavatra nitranga noho ny fahotantsika dia ravarava zany endrik'Andriamanitra zany ka rehefa noraisin'Andriamanitra indray isika ho zanany tamin'ny alalan'ny sakramentany batisa dia tiany hiverina amin'ny laon'ny indray izany fanahafatsika azy zany. Andeha hijery endrika vitsivitsy sika amin'ny toetran'Andriamanitra io. Ny tena fototra aloha dia ny fitiavana ny alemem-panahin'Andriamanitra fa izay rehetra nataony teto amin'izao tontolo izao na ny namoronany izao tontolo izao na ny fidianany antsika manokana na ny namonjeny antsika sy ny nanolorany zanany dia izao ny fitiavana sy ny alemem-panahin'Andriamanitra. Isika ry havana dia tian'Andriamanitra hanahaka azy. Manao ahoana moa zany toetra zany andao jery anankiray tsika raha hatrany amin'ny fiandohana mihitsy. Inona ny toetran'Andriamanitra tokony ho tahafintsika? Zany Andriamanitra zany dia be voninahitra ary rehefa nanao antsika izy dia nampitovitovizany amin'izany isika. Donc vakitsika ny Salamo 9 ahitantsika izany fitiavan'Andriamanitra namoronany antsika ho tahaka ny endriny zany. Salamo 9 dia vakitsika eo amin'ny 9 zany ary hatramin'ny 10. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe raha jereko ny lanitrao izay asa ny ratsan-tananao sy ny volana mankitana izay ny foroninao, inona moa ny olona no ahatserovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy? Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy ary efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana. Zany ry havana ny toetran'Andriamanitra, izy be voninahitra ka tiany koa isika hitoetra amin'izany fahamboniana zany. Aoko masina ianareo satria masina ary dia taonina isika mba tsy hoe irehare na hiady voninahitra amin'Andriamanitra sy hilahatra amin'ny toerana, fa atsiaro hoe tena samy hafa loatra ny nanaovany antsika amin'ny zavaboary rehetra, amin'ny biby sy amin'ny zavatra ny fironin'ny tanana, ka tsy tokony hivarilavo isika ary tsy tokony hilahatra amin'ireny isika, fa nataon'Andriamanitra eo ambany keliny eo, manana ny maha izy azy ny olombelona. Dia izany no mety mahatonga ny Paoly eo amin'ny 7 ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny fieremana aza vela ho tononona eo aminareo akory zany. Ny fahavetavetana sy ny fahadalana rehetra tsy toerantsika olombelona zany, fa isika dia olona miavaka, tsy tokony ho tahaka ny biby aza. Fa indraindray ry havana dia mampalahelo fa na ny biby aza mety misy maso toetra kokoa noho ny olona. Raha nijery tele tamin'ny alina reportage ny any Andasibe ny amin'ny babakoto, dia izao no tena nafinahitra ozy zareo hoe ny babakoto no biby tsy mba mampirafy. Dia resin'ny babakoto ny olombelona sasany amin'ny fijangajangana sy amin'ny fahalotoana, nefa dia efa nomen'Andriamanitra toeram-boninahitra, nefa dia mbola mivarilavo indray, ratsy noho ny biby. Ary ankoatra izany mivavaka amin'ny biby aza, mivavaka amin'ny zavaboary aza, baikibaikon'ny zavaboary aza,
baikobaiko ny vola asainy makarimakatsy ianao ny tokony hibaiko azy ianao ndray no mivary lavo eo ambaniny ary manompo sampy manompo an'ireny zavaboary ireny dia sanatria ve misy kristianina amin'izao vanim-potoana kehitriny izao mbola tsy mandray izany toetra omen'Andriamanitra azy zany hanahaka an'Andriamanitra fa mbola mampirafy indray mbola manompo sampy indray rehefa malala isika dia efa nahazo tsodrano ihany koa tamin'Andriamanitra anjaka amin'ny zavaboary manana endriky ny pahary isika tahaka an'Andriamanitra pahary manahaka azy isika anjaka fa tsy mpanjakazaka zavatra mampalahelo ny toetrantsika olombelona amin'ny tsy fahaizana manahaka n'io Andriamanitra io ilay Andriamanitra pahary ilay tsara sy mpanaony tsara fa mandrakariva rehefa na dia ny fanohitra amin'izany ny ataontsika ny manimba ny manary fako etseroa ny manjakazaka amin'ny zavaboary nefa dia tsy zany mihitsy ny toetran'Andriamanitra ary tamin'ny fotoana ny confinement tamin'ny herintaona anambarana hoe tena planin'Andriamanitra ny zavatra rehetra akory zany hafaliany ny biby any an-dranomasina rehefa nihiboka raha olombelona tsy nanjakazaka azy ireny ary dia nyriaria tany an-dranomasina izy ireny finaritra izy ireny maintso ny tontolo fa rehefa manao ny ataony raha olombelona inona ny ataony dorany ny tontolo dory tanety sy ny zavatra ratsy no ataony tsy manahaka an'Andriamanitra ary raha mitodika amintsika DORKASY satria DORKASY moa ny resaka androany tadio ry havana fa isika dia manana ny toetra an'Andriamanitra io izay mpampirindra ny zavatra rehetra mba ahasoa tena toetra ny DORKASY io manana toetra an'Andriamanitra mpamorona mpandrindra ny ankohonana ny fiainany fiarahamonina ny fiangonana ary dia tantaraina eo amin'ity toko 5 ity zany rehetrarehetra zany raha mandinika isika any amin'ny 2:20 any ahoana ny lazainy ao ianareo vehivavy ahoana ozy maneke ny vadinareo dia misy koa any lehilahy ianareo lehilahy dia jereo koa eny amin'ny toko 9 anaka maneke ny ray sy ny reninareo tena mpandrindra fiarahamonina mpanahaka an'Andriamanitra isika zany ny toetra takiana amintsika ry havana ary dia jereo tsara fa rehefa ny vehivavy DORKASY no vehivavy matahotra an'Andriamanitra zanaka lalain'Andriamanitra manahaka an'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra eo amin'ny oabolanao toko 1:30 eo vakio tsara ny hatrany zany oabolana 1:30 zany milaza ny asoan'ny vehivavy manahaka an'Andriamanitra ka tena zava-dehibe ny vitany ho an'ny ankohonany ho an'ny vadiny ary ny zanany midera azy hoe sambatra ny lahy koa midera azy hoe maro ny vehivavy tahaka anao fa ianao izy izy tena ary izao no lazaina hoe fitaka ny hatsara-tare zava-poana ny hatsara-ambika fa vehivavy matahotra ny Jehova ihany no teraina zany ny toetra ny zanaka lalaina zany matahotra an'Andriamanitra ary ny toetra an'Andriamanitra zany Andriamanitra be fitiavana mangoraka zany dia tena tafapaka ny anatiny any tia ny fiarahamoniny sy ny vady aman-janany sy ny mpiarabelona aminy izy soa no ataondra vehivavy izy eo amin'ny oabolanao manatsotra ny tanany amin'ny ory izy tena mpandrindra ny fiarahamonina zany hoe izay rehetra tandrify ny masony dia anaovan'izany asa an'Andriamanitra zany tena manahaka an'Andriamanitra tokoa fa manao ahoana ry havana ny zavatra hita ankehitriny amin'izao dia lasa fiarahamonina hafahafa no hiainantsika hoy ny hiran'ny Adelinina izay hoe marary avokoa izao rehetra izao saina vatana fanahy indrindra ny fo tsy ahitana zany toetra an'Andriamanitra feno alemem-panahy zany intsony jereo nge ny an-dalana eny fanaina amin'ny olona zany ianao dia mahita olona romodromotra fantatra mihitsy hoe tena avy niady mivady avy any angamby ireny olona hafahafa tsy hitanao intsony izay andraisana azy ary na ny mpivady ao an-trano azy vao mifampijerijery dia ozy ny anankiray inona ny jerijerena zany ve ny tokony ho toetra ny mpivady sy ny fiarahamonina satria efa marary
hoy ny mpitandrina anankiray nanao fampianarana hoe amin'ity fotoanany coronavirus ity nge tena marary daholo tsy le aseporana sy ny mangorangorana le aretina fa ny saina mihitsy mivoa aretina hafahafa dia raha misy telo ny olona ny roa amin'ireo efa marary dia jereo nge ny olona eo akaikinao raha vao midiridiry izy zay marary izy zay zany ny telyle paster le midiridiry io mantsy zany asa mety ho fanahina veny ao anatiny ao asosorana veny ao anatiny ao diridiry be ohatr'izao fotsiny izy marary izy zay ary dia zany ry havana no evipetsin'ny satana ankehitriny anaovana zay ahatonga antsika zanak'Andriamanitra manana manahaka ny toetrany endrika satana no hita fa tsy endrika Andriamanitra intsony fa isika zanaka lalaina to amin'Andriamanitra isika tena anana n'io alemem-panahy fitiavana io toeram-boninahitra misy antsika io aza osikosina ho tahaka ny toetran'izao tontolo izao fa manana fahamasina ny toetra ary manahafa an'Andriamanitra fa izay tena misongadina eto amin'ity ambaran'ny Paoly apôstôly ity dia ilay toko faharoa ahoana ny voalaza ao mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo dia nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra zay ilay fizarana faharoa fizarana voalohany teo moa inona manahafa an'Andriamanitra ary ny faharoa mandehana amin'ny fitiavana ny zanaka tiana indrindra ry havana dia omena ny zavatra sarobidy ary ny zavatra sarobidy indrindra tamin'Andriamanitra no nomeny antsika toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay fitiavan-dalina izany lalipaka loatra izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany ny lalolorany ny zanany ary dia Kristy ilay nanolotra ny tenany ho fanatitra ho famonjena ho antsika io no nahazoantsika famelan-keloka Andriamanitra ry havana dia nahary nofontsika sy ny fanahintsika ka miara-miaina amin'Andriamanitra amin'ny toepo sy ny toepana feno fitiavana sy fangorahana isika tahaka n'Andriamanitra fo tamintsika na dia ratsy ansika na dia mpanota ary sika dia izany nataon'Andriamanitra toy izany koa ry havana no tokony mba hanahafantsika azy ka hamindratsika fo amin'ny hafa aoka izay ny lolom-po ny fiafinafonana ny fahatezerana ny fifandirana fa tsy toetra n'Andriamanitra izany fitiavana ny toetra n'Andriamanitra manana fitiavana fa rehefa nanolotra ny tenany ho antsika Kristy isika kosa tokony hanao izany dia nitiavantsika ny hafa isahiranantsika amin'ny hafa ry havana malala hatraiza ary zany fahafoizan-tenantsika zany amin'izao fiarahamoniny samy maka ho azy zao zany mantsy ny malaza ankehitriny sarotra be ny maneho fitiavana ary dia io nararaotin'ny satana dia faly ery ny olona sasany amin'izao satria tsy mifampiditra trano intsony ozy ny olona sasany za tena faly mihitsy hatramin'izay tsy mifampiditra trano izay fa tonga foana zao rehetra izao mangataka ato an-tranoko izany ny toe-pony sasany ary raraotin'ny satana mba tsy hevitra nizaniza fa ny tenany ihany fa tsy toe-pon'Andriamanitra izany jereo tsara ry havana ny toetra ny Jesosy Kristy ny fanahafana an'Andriamanitra tsy natao ampiaingitraingitra ampireare zany fa natao hananantsika fanetretena Filipianina 2:2-5 ahoana zany toetra ny Jesosy Kristy izay tokony alaintsika tahaka zany dia ndao iarahantsika mamaky zany amin'ny anaran'ny Tompo Filipianina 2:2-5 sy ny 5 vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy dia tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy nahatongava ny homana-pitoviana amin'ny olona dia hitantsika amin'izany ny fahafoizan-tenan'i Kristy tsy hoe mitovy amin'Andriamanitra zao endrika Andriamanitra isika dia ireare anitsaka ny hafa anambony tena
fa tena fanetretena lalina no takina amintsika nanana ny endrik'Andriamanitra tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy izany fa nofoanany ny tenany izay tokony ataontsika ry havana dia rangarangany Paoly mihitsy ny andidy toko 4 toko 5 dia misy fitondrantena maro be izay tokony ho tahafintsika kristianina koa halaviro ary ny fitiavan-tena fotoanany fifanampiana izao fotoanany fifampiahiana izao ankehitriny tena maro ny olona sahirana maro ny olona kivy asehoany ny fitiavan'i Kristy ho hitan'ny olona indraindray mantsy tonga ny olona mitaraina aminao kivy dia manampitrotraka indray ilay akivinany ataonao izay keo ary zao mba sahirana nga nareo rery tsy izany no ilain'ny tompo aminao zanak'Andriamanitra izaranao fitiavana hanehoanao fifaliana ho amin'ny mpiarabelona fa ny olona izany zao tsy miresaka tsony afa-tsy ny hoe aretina faty oksizena tsy ampy sakafo lany etsetra etsetra fa nenao kosa inona ny mba zarainao ny fitiavanao ny mpiarabelona aminao mizara fiainana mizara fifaliana ary mahafoy tena hanavitra ny hafa tahak'izay nataon'i Kristy ankehitriny ry havana hoy aho manararaotra tokoa Satana fa tsy tokony ho resiny izany ianao fa ianao mpandresy ary mpandresy ny sarotra rehetra izara fiainana izara fitiavana hoy ny Romanina toko 12:1 hoe ry malala aoka atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra fanimpom-panahy mety ataonareo izany ho antsika vehivavy DORKASY 10 taona izay no efa nitsangana izany sampana izany sampana mpanao asa soa izay mampivoatra ny ankizy sy ny tanora ny olon-dehibe amin'ny alalan'ny fampivoarana ny vehivavy izany vehivavy mivoatra izany tsy mijanona eo amin'ny tenany izany fa manasoa ny fiarahamonina misy azy ala hoe ry havana malala mba tsy ho kivy isika na ho ketraka fa tena hanao izay azontsika atao deny mbola ao anatin'ny tanjaka sy ny hery mandehana amin'izao herinao izao nafinaritra loatra ny toritenina pasteur anankiray tamin'ny talata masina andron'ny DORKASY tamin'izay tao amin'ny fiangonana dia izao ny tenin'ilay pasteur satria ny perikopa tamin'izany dia lay vehivavy anankiray nanositra menaka manitra sarobidy ny lohan'i Jesosy nampimenimenina ny mpianatra hoe manao fantaniam-poana koa tony ohatrinona izao ny vidin'io ny tena fitiavana an'Andriamanitra dia afoizana ny sarobidy indrindra dia izao ny teniny hoe mahagaga ozy izy fa na dia menaka fahandro ara tsy foitsika ho an'i Jesosy ohatrinona moa izy ny menaka mahaendo trondro tera menaka ery ny trondro sy ny ravitoto hainao ery ny manoso menaka azy fa Jesosy makiny ery ny asan'Andriamanitra tsy mba hamoizanao ary zato efa tamin'ny 2020 mbola ary zato ihany no mba foy ny olona ho an'Andriamanitra fa tsy mahafoy ny sarobidy izy ry havana malala ao amin'ny tompo miantso antsika ny tompo hahafoy ny sarobidy indrindra ny tenantsika izany ny fotsika ary dia manaraka ho azy ny fananantsika entina mpandrosoana ny asan'Andriamanitra raha fitinina ary ny voalaza dia izao tia antsika loatra Andriamanitra koa manahafa azy amin'ny amoram-panahana amin'ny toetra rehetra ananan'Andriamanitra manahafa an'Andriamanitra ary ny faharoa dia ny hoe aoka hanana fitiavana aoka ho ao aminareo izany fitiavan'Andriamanitra izany mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo dia ho tanterakitsika izany hafatra roa lehibe izany indrindra ho anareo sampana DORKASY miorena tsara aza miova ary ianareo koa dia efa volombelona nambara fa Kristy no fihavanantsika ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra ho amintsika ny fiadanana amen.